ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, indray ny hafalianay fa dia omenao indray herinandro vaovao izay. Misy mahatoky izay Tompo fa haneo zava-mahagaga amin'ny fiainanay ianao, ary indrindra indrindra iain'ny mivavaka izay asandratray ho anao, ary inga ny Tompo ny tenanay koa dia mba ho voatokanay tsara ho anao ka amira-pirata amin'ny voninahitra ao. Dia ny ataonay rehetrarehetra sy izay teneninay anie dia mba ahitan'ny hafa ny filazantsara koa fa hiraka ny amin'izany izay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Fa ny miarabantsika tsirairay avy arak'izany ry havana amin'izao herinandro izao mirary soa, ary indrindra indrindra inga ny mba andraisantsika hatrany traikefa vaovao isan'andro amin'ny fiarahana amin'ny Tompo ry havana ny fiainantsika. Raha hiresaka momba ny hiraka isika anio dia andeha ny tenin'ny Tompo tamin'ny Titosy ry havana ny fampizarantsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Izao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao an'izay mbola tsy tanteraka sy hanindrenao loholona amin'ny isa-tanàna araka ny nandidiako anao. Amen. Titosy 2:1-5. Kreta ry havana dia nosy iray ao amin'ny ranomasina Mediterania, ary i Paoly sy Titosy no nanorina ny fiangonana tao. Tsetsitra tsy haritra no ilazana fa anisan'ny tetezana mampitohy an'i Azia sy Eropa izany koa iny lalan-dranomasina amin'ny Mediterania, ary misy an'i Kreta iny. Noho izany dia azo lazaina hoe niroborobo ny fiangonana tao. Navelan'i Paoly hoe hijanona ao i Titosy mba hitondra sy handamina ny fiangonana ao. Anisan'izany araka ny hitantsika ny fandaminana eto amin'ny fanendrena loholona mba hindraikitra ny fiangonana isa-tanàna, satria tsy ho araka Titosy daholo izany. Ny fepetra fotsiny dia olona mahay ny soratra masina no tokony ho loholona ary modeliny amin'ny fiteniny sy ny fihetsiny rehetra, fa tena zanaky ny filazantsara izy, fitaratra hoy izay teo, ho an'ny mpino rehetra sy ho an'ny olona rehetra izy. Dia nitanterahany Titosy izany. Ry havana, isika mpino tsirairay avy koa dia irahan'ny Tompo mba handamina hatrany ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy, manomboka amin'ny fiarahamonina ao an-trano ao, dia mety ny fiarahamonina any am-piasana koa, ary indrindra moa raha ny hitantsika eto ny fiarahamonina any am-piangonana. Mila fahaizana mandamina tsara izany ry havana, ary mila antsika modely sy to-teny koa, raha tsy izany tsy tanteraka izany. Engany isika manaiky ho iraky ny Tompo ry havana, tsy hotsika indray sanatria ny vava no anakorotana na ho sarotra lamina, fa isika rehetra no tokony ho mpandamina araka ny hitantsika miraka nampanaovina an'i Titosy eto. Koa dia mahireza ary ry havana fa fiteninay foana fa tsy mora io, indrindra raha zavatra mikorotana mifandringondringotra be tena manahirana ny saina sy ny fanahy, tsy vita izany ry havana raha tsy eo ny vavaka, ary tsy vita koa izany raha tsy manana mpiara-miasa isika. Koa dia mahireza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany, fa handamina no handrahan'ny Tompo anao koa. Amen. Vavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra dia mba ho izay tokoa anie no mpandamina ary modely amin'ny fandaminana rehetra. Ho vitanay soamantsara izany Tompo. Ho voninahitry Jesoa. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.